Nampahafantarin'ny Alliance Voahary Gasy androany kosa ilay tetikasa SOS lémures izay natao indrindra hentina miaro ny karazan-gidro na ny varika izany izay ahiana ho lany tamingana amin'izao fotoana izao. Any amin'ny faritra dia namono hanatontosana izany tetikasa izany. Raha toka misy 12 ireo karazana gidro sy varika misy eto Madagasikara dia nisokajiana ho biby lany tamingana ny 500 amin'izany, izany hoe 570 be zao, araka nambaran'ny fikambanana mpiarana tontolo iainana IUCN. Izay indrindra no nampahafantarina ilay tetikasa SOS lémures 7 sorarivo izay ho totsaina any amin'ny faritra diana izay tena ahitanareo karazana varika mialany tamingana. Io ny fantatra nandritra ny valandresaka niarahana tamin'ny Alliance Voahary Gasy teny amin'ny Braoniny Andrinarivo. Tetikasa io araka ny fanazavako teo teo zany dia vatsinin'ny IUCN Suisse vola zany ao anatin'ilay ataontsika hoe SOS lémures. Erotaona izy io ny famatsimbo anatin'izy io dia eo amin'ny 50 000 € eo. Zany hoe ny teny aminao zany garantie hoe tsy hisy tsony zany aloha ilay trafika sarotra ihany. Fa ny zava-dehibe zany dia mampianatra an'ilay olona hoe araka ny tenenin'ny maître sy professeur teo hoe inona moa zany zava-dehibe amin'ny fiarovana ireo biby ireo zany. Fa raha teotsika zany mba au moins zany mba fantatra vaoaka aloha inona ny importance an'ilay biby ao anatin'ireo ilay faritra arovana anankitelo izay ndresana teo dia ny montagne de français dia ny andrafiamena andavakoera ary ny analamera. Ny fahasimbahan'ny ala finena noho ny doro-tanety, ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala, ny famokarana arina, ny fitrandrahana renakibony tany sy ny fanondranana biby sy ny haza. Ireo ny tena mampalany tamingana ny varika. Tagny montagne de français zagny tamin'ny week-end avant Pentecôte teo, vendredi zagny natsikatra zagny guidanay hoe tsy hita zagny le biby 5. 7 izy ireo miaraka agnatin'ny groupe, 5 zagny tonga dia tsy hita vendredi. Dia zay ma hoe nietrehitra hoe sao dia mba nisaraka ary le groupe. Nefa zagny rehefa niverifiegna zagny mardi après Pentecôte, niverifiegna le izy hoe tonga dia collier raiky tapaka eo ambony tany hita teo. Dikan'izay le biby 3 le sesitavela hita misy collier 2 mbola mandeha agny, tamin'le biby 5 mitondra collier raiky, amin'le biby 5 reo mitondra collier, le collier tapaka teo ambony tany teo. Tsapa zagny fa le olona tsy tratra fa le biby zagny tsy hita jusqu'à zao dia azo lazaigny ngambany hoe nisy naka zagny le biby. Nitondra ny anjara brikiny amin'ny fahombiazan'ity tetikasa SOS lémures ity ny mpanao gazety ara-panadihadina. Tsika zany mpanao gazety amin'ny mahatetezana tsika mampitohy ny zareo teknisiana mahafeno mbahay lalàna sy ny teknisiana samihafa, tsika no tetezana mampita an'iny any amin'ny vahoaka sy ny olo-pirenena tsirairay avy. Misy ihany ny lalàna amin'ny feno fiarovana ny varika eto Madagasikara, sainga mbola marefo zany na eo amin'ny fampiarana azy, na eo amin'ny fanasaziana ireo mpandika lalàna, na eo amin'ny fitaovana enti manatanteraka azy ihany koa. Etsen-dany zany fanohitra ny fizahantany sy ny toe-karena amin'ny alalan'ny fampidibora vahiny, ny fisian'ny varika izay biby tsy misy afa-tsy eto Madagasikara.